Rabantsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 3 ny volana oktobra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny famonjam-pony sy ny fitiavany lehibe sady mahagaga. Iriko aminao dia hitoetra mandrakariva ao amin'ny tompo ianao. Mety ho sarotra ny lalana diavina kanefa minoa fa efa mpanjesy ianao. Mialohan'ny dirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola velo mpisaorana anao izay fa mbola afaka miasona ianaranao. Misaotra tompo ianao izay miasona anay, ianao ilay miaro anay amin'ny ratsy ary koa manovo heranay mba ho mpanjesy tahaka anao izay. Mangataka aminao izay mba hiteny manoloana anay fa vonika iaino anao izay ary erakofa amin'ny fahasoavanao izay fa tsy mendrika ihany koa ny amin'ny fahotanay. Aoka tompo raisinao tahaka ny zanaka malala hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Voatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay zaza tao Nazareta. Ilay zaza tao Nazareta. Nalaina amin'ny Lioka 2:1-12 manao hoe fampamonjo niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Amen. Azony zaza rehetra ataony mandray fahalalana tahaka ny nataon'i Jesosy. Raha niezaka ny fandray amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny tenany isika dia hanantona ny anjely, azo hery ny saintsika ary hasandratra sy ho hatsaraina ny toetra mampanahy antsika. Hanahaka bebe kokoa ny mpamonjintsika isika raha mibanjina ny hakantony zavaboary sy ny fahalebiazana isika dia hitady an'Andriamanitra ny fitiavantsika. Ny firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana dia mampitombo ny fahaizana, ara-tsaina sy ara-pitondran-tena ary miha-matanjaka ny hery ara-panahy rehefa kolokoloantsika ny fisainana momba ny zavatra ara-panahy. Fiainana ny fandrindra tamin'Andriamanitra ny fiainan'i Jesosy. Fony zaza izy dia ny saina sy ny teny toy ny zaza nefa tsy nisy soritra ny fahotana izay manimba ny endrik'Andriamanitra tao aminy. Tsy hoe tsy niara-ny fakam-panahy izy anefa natao am-pitenenana mihitsy ny mponina. Tao Nazareta noho ny faharatsiany. Ny fanontaniana napetraka Natanela hoe momba tsy misy zava-tsova avy any Nazareta dia mampiseho izany fa ny be sy ny maro dia nihevitra n'ireo mponin'ireo ambany dia ambany mihitsy. Napetraka teo amin'ny toerana izay hisedrana ny toetra mampanahy ny Jesosy. Nilainy ny ambiny, ny ambina mandrakariva mba hiarovany fahadiovana. Niatra tamin'ny ady rehetra mety ho sitraintsika ihany koa mba hahatonga azy ohatra ho antsika teo amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany ary ny mahalela azy. Tsy nety sasatra Satana teo amin'ny ezaka nataony handresena an'ilay zaza tao Nazareta. Hatramin'ny taona voalohany indrindra dia nambenany anjelan'ny lanitra izy, nefa ny fiainany dia tolona lava tamin'ny herin'ny maizina. Izany hoe fisian'ny fiainana iray izay tsy voalotony ny ota teto tany izany dia ny fitenenan-dratsy ny andrinan'ny aizina ka nahavery hevitra azy. Tsy nisy fomba tsy nandramany hamandriana an'i Jesosy. Tsy mbola nisy zaza teto amin'ny taranak'olombelona natsoina hivelona fiainana masina teo anivon'ny ady izay mangotraka tamin'ny fakam-panahy tahaka ny mpamonjy. Nahantra ny ray aman-drenin'i Jesosy ary ny hoaniny anio ary tadiaviny anio. Ny fankazatra tamin'ny fahantrana sy ny fahafoizan-tena ary ny fiafian'i Jesosy. Fatan'izany ny mahazo antsika tsirairay avy izao ny tsy fisiana, ny harerahana, ny fahakiviana, fiarovana tokoa Jesosy. Ary io fanandramana io efa niainany teo amin'ny fiainany feno fahazotoana dia tsy mba nisy fotoana nipetrapetrahany foana izay nitarika ho amin'ny fakam-panahy. Fa napetrany mandrakariva ohatra ho antsika tokoa izy ary tsy afaka ilaza isika fa tsy tsapan'i Kristy ny zavatra iainantsika fa tena tsapany tokoa ary efa nandalovana. Dia mino maromarina fa manana ny fanalahidy amin'ny zavatra rehetra Kristy. Mitsakaza kivy ary meo an'i Kristy ny fanantenanao fa izy hamasy hamany fatorana ary koa hanome hery rehetra hoentina miady amin'ny fakam-panahy. Mba ho aminao anie izany teny izany amin'ity maraina ity
aoka isika ho votony hery sy ny fandresena satria efa nomeny Kristy atsika izany. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola velompisaoranao izahay noho izany teninao izany. Misaotra Tompo manome fanantenana anay, misaotra ihany koa izay manome ohatra anay, aika efa nandehananao tokoa ny zavatra rehetra hatrany amin'ny fahantrana ity tany ity, ka mangataka aminao izahay mba hiasana ny fanahinao masina ho fiainanay, ka izahay handeha tahaka ny nandehananao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.